dia ampifaliana indray no ifankahitana amintsika rehetrarehetra sy ny ihaonana amintsika rehetrarehetra dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika ianona ny tenin'Andriamanitra. Sakafo ny Baibolintsika aza ao amin'ny Romanina 9. Romanina 9, ny 12. Rehefa samy nahitsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Romanina 9, ny 12. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. 14. Fa izay tarihan'ny fanahy n'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Aveliko ny vakiana indray mandeha. Romanina 9, 12 ka hatramin'ny 14. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia hijery soratra masina anankiray ihany koa tsika ao amin'ny Romanina 9, ny 14. Romanina 9, ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa trosa. Zavatra ifampizarantsika androany dia mahakasika ny atao hoe trosa mpamoazana. Inona tsara? Trosa mpamoazana. Ty trosa resantsika ty tsy afaka efain'ny olona rehetra, fa olona izay efa nahazo fahasoavana aloha izay vao afaka mandoa trosa. Tsy afaka efain'ny olona rehetrarehetra ilay izy, satria tsy araka ny nofo izy ny teny izay mivakitsika teo ilay trosa, fa araka ny fanahy. Izany hoe ny olona izay manana an'ilay fanahin'Andriamanitra ihany no afaka andohan'ilay izy, fa tsy ny olona rehetrarehetra. Ny resaka trosantsika teo ny fandehan'ny fiainantsika olombelona aloha tamin'ny voalohany izany dia lamina tsara, fa tsisy resaka trosa sy zavatra manahirana izany mihitsy, fa Andriamanitra nametraka ny olombelona teto ambony tany, nanamboarany zavatra tsara tarehy, nanamboarany zavatra tsara voatra sy voakarakara. Dia hozy izy niteny tamin'ny olombelona hoe afaka manjaka nareo, afaka miadana, afaka milamina, fa zaho kosa ty zavatra ty tsy azoko ty ianareo, azakasianareo ilay azy eo afovoan'ny saha. Amin'ny fotoana ianareo mikasika an'io dia ho faty ianareo, dia nandeha ny fiainana. Tamin'ny mbola tsy mikasika an'io zany ny zanak'olombelona, raha mbola tsy nanota Adama sy Eva dia tsy mbola nisy aloha ilay resaka arakaraka, fa nilamina tsara ny fiainana. Fa tamin'ny vanim-potoana Adama sy Eva nanota dia lasa nanana trosa ry zareo. Nanomboka teo amin'izay lasa tonga amin'izay ilay resaka trosa. Ilay trosa zany tsy resaka vola ihany, fa io trosa io miseho amin'ny endriny maro. Mety hoe zavatra tokony natao nefa tsy natao dia trosa zay. Zavatra tokony ho efainao nefa tsy nefainao dia fa trosa zay. Ohatra fotsiny hoe aka ohatra amin'ny fiainana andavanandro tsika, manino tsika menomenona amin'ny zanantsika hoe efa tao daholo izay sitraponareo rehetrarehetra, efa karakaraina tsara nareo, atao mitovy amin'ny zanak'olona rehetrarehetra.
dia ilay mba mahazo moyenina fotsiny ny angatahana aminareo. Dia izao jerenareo gisitra nefa nigotehanareo. Dia izay zavatra izay midika hoe manatrosa ve zany ilay ankizy rehefa tsy nahazo moyenina sa tsy manatrosa? Manatrosa ilay ankizy. Dia ohatran'izay koa ilay resaka Adama sy Eva teo raha hiverina antsika. Efa nikarakaraina tsara nareo, menanareo daholo izay ilainareo rehetrarehetra, fa lamba ilay hazo teo afovoany sa tsy nasaina nikitihanareo ve? Dia izao arany mahazo anareo. Tonga daholo ny problème rehetrarehetra vokatry ilay trosa. Ny olona manatrosa ve manana problème sa tsy manana problème? Manana problème. Tsisy olona manana trosa ka ilamindamina, hiada-pinaritra, tsy manana heritreritra, fa dia tena hoe zany ka fiainana. Afaka hitenen'izany hoe zany ka fiainana zany ve ny olona manana trosa? Tsy afaka hiaina ao anatin'izany. Dia eo Andriamanitra nanao dingana. Nisy olona mba fidin'Andriamanitra dia ny Israely. Rehefa nitsongain'Andriamanitra ireo olona ireo dia nanao fifanekena Andriamanitra. Nanao fifanekena Andriamanitra hoe zao daholo ny akatoavinareo, manao an'izao daholo nareo rehefa akatoavinareo ireo didy sy lalàna omeko anareo ireo dia omeko karama ianareo. Io karama izay omeko anareo io araka ny teny izay vakintsika tamin'ny Romanina 4:1-4 teo dia ozy ny fanambarany soratra masina hoe tsy fahasoavana io karama omenany zareo io, fa inona? Trosa ilay izy. Zany hoe Andriamanitra indray zany lasa mpitrosa amin'ny zanak'Israely. Rehefa manatanteraka ny didin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia rahina izy. Manefa ny trosany amin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Tsy resaka didy sy lalàna ihany io fa resaka fifanarahana rehetrarehetra mihitsy. Jereo tsara nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia tsy afaka hivadika amin'izany fifanekena tamin'ny Abrahama izany mihitsy Andriamanitra, fa tsy maintsy mitohy foana. Tsy maintsy mitohy foana ilay promesse satria manana trosa amin'Andriamanitra i Abrahama. Ananany Abrahama trosa Andriamanitra raha ohatra ka tsy manatanteraka ny teniny izay nifanarahany tamin'ny Abrahama. Dia tsy maintsy manatanteraka ny promesse izay nataony tamin'ny Abrahama Andriamanitra, dia tsy maintsy momba ny Isaka izy. Dia manome promesse ny Isaka indray izy a partir ny tany amin'ny Abrahama, dia mitohy foana ilay izy. Dia tsy maintsy manatanteraka an'izay Andriamanitra satria trosa ilay izy rehefa manatanteraka ilay olona anankiray. Dia ohatran'izay ihany koa nanao andingana any amin'ny tantaran'i David tsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Davida hoe tsy ho diso zanakalahy ianao eo amin'ny seza fiandriananao, satria nanaraka ny teniny, lehilahy araka ny fony, nanao ny sitrapony, nanana ny Davida trosa Andriamanitra. Ka na dia nanondrana azy Solomona, na dia tsy nety ny zavatra nataony Solomona, tsy maintsy manatanteraka ny trosany Andriamanitra. Dia nizaraina anankiroa ny zanak'Israely, sasany nomenan'ny Rehoboama, sasany nomenan'ny Jeroboama, sasany nomena ny zanak'i Solomona. Dia tsy maintsy manatanteraka ny trosa izay Andriamanitra. Dia izay mahatonga an'ilay resaka tao amin'ny Hebreo teo hoe ny asa dia tsy fahasoavana izay karama omenany zareo fa trosa ilay izy. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra lasa hoe mpitrosa tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny lalàna izay nomenany zareo. Ho antsika kosa nefa itsika izay jentilisa dia mpitrosa isika ozy ny teny izay nivakintsika teo. Fa maninona tsika no mpitrosa? Mpitrosa tsika satria ny sistema ny fomba famonjen'Andriamanitra tsika dia tsisy hoe novonjena fotsiny amin'izao zany. Fa na dia Jesosy Kristy aza dia efa mombenembeny izy miteny an'izany foana. Ary ny apôstôly ihany koa dia mbola manamarina an'izany ihany koa. Fa isika dia nofidiana mba hamoha. Tsy nofidintsika dia hipetrapetraka dia hoe hilamindamina dia hoe aisy efa vovonjy. Jereo tsara fa Jesosy zao tamin'izy nampianatra ny mpianatra dia hoe tsy hoe nampianatra ny mpianatra moa zany, fa talohan'ny izy niala tetỳ ambony tany dia efa nisy révélation anankiray izay azo tamin'ny alalan'ny iraka izay nomeny Jesosy ny mpianatra hoe andananareo makany amin'ny toerana anankiray dia misy zana-biriky mifatotra ao. Dia rehefa tonga ao ianareo dia tenen'ireo olona ireo hoe akan'ity zana-biriky ity izay
aza miteny aloha izy fa tonga dia alay fotsiny le zana-biriky. Rehefa nalaina le zana-biriky ka raha ohatra ka misy manontany aminareo dia tenena izy hoe misy raharaha analan'ny tompony azy io. Io tantara zana-biriky io dia endrikitsika olona izay nifidian'Andriamanitra. Mety nisy zana-biriky be dia be eran'ny tanàna fa io no fidian'Andriamanitra. Fa maninona io no fidian'Andriamanitra? Misy raharaha analan'ny tompo atsika. Maninona tsika tenenina foana hoe hoy izay ten'Andriamanitra hoe heveriny fiantsonanareo. Ianareo angaika tsy hampafiry ny olona endry, avorazana, manam-pahaizana, manam-pahendrena. Fa ny fahendreko no menanareo, ny famasinako no menanareo, ny fataterahako no menanareo. Dia raha ohatra ka masina sy tanteraka sy mendrika ianareo, manatrosa ve zany nareo sa tsy manatrosa? Heveriny fiantsonanareo, manatrosa ny dikan'izany. Fa tsy hoe izy dia efa zay zany fa dia efa marina sy mendrika noho ny amin'ny nataon'i Jesosy ianareo dia efa piray lovo amin'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny nataonareo fa noho ny nataon'Andriamanitra dia hoe zanaka fiaina. Manatrosa tsika raha lasa anabavy. Ary tena raha vao tsy tanterakitsika izany trosa izany dia hozy le resakitsika teo hoe ny olona manatrosa tsy afaka ny ilaza hoe zanaka fiainana, ilamindamina sy hipetrapetraka izany. Indraindray tsika miaina ao anatina krizy ara-panahy nefa tsy fantatritsika. Tsika mieritreritra hoe za efa miezaka mifandray amin'ny tompo, za efa miezaka manao an'izao, miezaka manao izay tokony atao rehetrarehetra mba hahafahako tena hoe ilamina tsara ny fiainam-panahiko. Fa le izy ange tsy mijanona amin'izay fotsiny. Hoy izany tenin'Andriamanitra teo hoe manino tsika mandeha araka ny fanahy, satria raha miray amiko anareo hoy izany tenin'Andriamanitra dia mamoa. Dia raha ohatra tsika ka mandeha araka ny fanahy dia mahavokatra araka izay ilan'Andriamanitra atsika. Izany hoe ny antony andehanantsika araka ny fanahy dia misy tanjona le izy. Fa tsy mijanona fotsiny hoe za efa mifandray tamin'ny tompo, za efa miezaka manao izay rehetrarehetra tokony atao mba hahatonga ahako ilamina ny fiainam-panahiko, mba hahatonga ahako hoe hirehatra foana, mba hahatonga ahako hoe tena miambina. Fa le izy misy zavatra tian'Andriamanitra tongavantsika. Rehefa tsy tonga amin'izay tian'Andriamanitra tongavan'izay tsika dia lasa miaina ao anatina krizy ara-panahy. Misy tantara anankiray izay tiako tantarainanareo le izy. Tantara matsikaiky le izy ao amin'ny tantara faharoa toko faha-efatra manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny fahafito. Vakio any an-trano fa tsy vakiantsika tsony izy satria efa ho tantaraiko. Nisy vehivavy zanaky ny vadina zanaka mpaminany. Zanaky ny mpaminany zany le rangahy dia izy ny vadiny. Dia maty le zanaky ny mpaminany dia sahirana ry zareo satria nanana ny olona trosa ry zareo. Rehefa nanana ny olona trosa ry zareo dia nefa le raim-pianakaviana maty, dia nefa le tompo-trosa tsy manaiky fa ozy izy hoe rehefa tsy voalohanareo nitrosako dia alaiko zany ny zanakao roa lahy dia ataoko andevo, dia zay zany dia samy afaka isika. Dia tsy nanaiky le ramatoa lasa aloha andiniko kely, lasa aloha eritreritra hitady vahaolana. Lasa izy niazakazaka nakany amin'ny Elisa. Hoy Elisa, ohatran'izao manjoanay, ay fa inona ny anananao? Tena tsy manana ninina fa menaka eran'ny tavoarany ananako, izay ihany ny ananako. Ay kosa andana ry mindram-bolany any amin'ny namanao, angony daholo izay vilany azo angonina rehetrarehetra fa zao vilany tsisy nininina le izy dia hoeto ao an-trano le izy dia arindrino ny trano dia midy ao nareo telo mianaka dia ararao le menaka ataovy ao anaty vilany dia zay feno atokany dia zay atao. Lasa amin'izay le inona moa zany fiantsonana zany, le vehivavy manano tena nanao an'le asa izay nampanaovina azy. Dia lasa le roalahy nanangina vilany eran'ny tanàna, narotsaka amin'izay le menaka. Ampidirina indray vilany manaraka, narotsaka amin'ny menaka, feno sady gaga ihany ahoana ry izy zany, masoko ary ve mandrory sa jerena feno le vilany
le menaka mbola misy ihany ame vilany ndray ame vilany feno vilany tao an-trano efa zatra le ramatoa hoe me vilany farany tapitra le vilany tsy hitatsony le vilany tsy hitatsony zay hoarosy eo mamandry zareo de ozy izy le mamany ohatray alefasy le vilany de ozy izy le zanany hoe tsisy vilany tsony vao nahenao zay le menaka tao anaty tavoara hoe tsisy vilany tsony mijanona koa izy ay zany le menaka tao anaty tavoara miandry mot de passe fotsiny hoe tsisy vilany tsony le mpaminany tary efa nanafatra hoe aza tao vitsy vilany tsisy ninina miandry mot de passe fotsiny le menaka hoe tsisy vilany tsony mijanona izy lasa ndray zareo niazakazaka tany mpaminany hoe efa ao le menaka feno eranotrano de ahoana ny atao amreo amdio de andoavy ny trosanao de ny ambo ny velomanareo ay misaotra mpaminany lasa ry zareo nanatateraka an'le izy iroso amin'ny hevi-panatsika fa zay aloha nyresaka tantarany tany amin'ny androny Elisa tsika zanak'Andriamanitra de hoarina tahaka an'le vehivavy izay mativady maty aloha zany le zanak'Andriamanitra kely zay fa tsy tena iresaka be am'izay tsika fa efa nisolo an'ilay menaka ino menaka io fanahy masina de io fanahy masina io tao anatin'ny zareo fotsiny le izy mipetraka tao fotsiny le izy tsy tsapan'le izy fa de tao fotsiny rehefa nanontaniana izy de ozy izy hoe tsy manana na inona ozy izy fa namaivamaivany le izy hoe afa-tsy menaka eran'ny tavoara ihany monja mozy izy menaka eran'ny tavoara monja no ananako raha mamaky tsara nareo de misy an'izany monja zany eo de ay ve tena zava-dehibe zany ozy izy Elisa fa tsy monja zany zavatra nananany zany menaka zanak'Arola mpaminany Elisa raisitsika hoe tenin'Andriamanitra sady manana ny menaka fanahy masina izy manana ny Elisa manana ny tenin'Andriamanitra izy manana ny teny sy ny fanahy izy manana zanak'Arola izay tandondomondozy izy fa ho lasa andevo raha toka tsy voalohany ny trosany zany hoe raha tsy metsika izy zany de reo zanan'ny Rola reo no tandondomondozy ireo zanan'ny Rola reo de endriky ny fiainam-panany izay tsy afaka ilamina mihitsy raha tsy regle reo zavatra reo ny fiainam-panahintsika tsy afaka ilamina zany fa misy manandevo io rehefa tsy mandeha rehefa tsy ampandehantsika araka ny tokony ho izy misy zavatra hafa mampiasa an'io rehefa tsy ampiasantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra io zay no mahatonga antsika saina manolo tena foana hoe atoloro ny tenanareo fa rehefa tsy atolotra reo io misy maka ny tenanareo de nefa raha vao ampiasainareo araka ny nofo ny tenanareo de ho faty ianareo zay ozy izy le teniny vakitsika teo le ho faty resahany tsy hoe ho very fa de tena hoe tsy miaina araka ny tokony izy tsika tsy mahavita ny iraka zay nampanirahana tsika de lasa miaina am'le fiainan'olona manana trosa mandrakariva miafinafina ohatran'ry Adama vao mandalo Jesosy aiza Adama aiza ianao lasa izy anaty krihatra no mitsoka satria manatrosa de lasa na de manana an Jesosy aza de miafinafina foana mampalahelo izao fotsiny ohatry ny olona miondrikondrika sy ohatry ny olona mampalahelo zany foana satria tsy mandeha araka ny tokony ho izy de andevoziny zavatra le ao anatiny ao andevoziny fahasahiranana andevoziny tahotra andevoziny zavatra be dia be eto amin'izao fiainana izao zay miezaka manavesatra tsy mamela ilamindamina zany ny zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ty rehefa izany foana no manavesatra atsika amin'ny fotoana mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainam-panahintsika tsy mahavesatra amintsika ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika amin'ny vanim-potoana mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainam-panahintsika tsy mila katsahantsika mafy reny zavatry ny tany reny fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe fikatsaky ny jentilisa reny fa ho inona ny zavatra ny asain'Andriamanitra katsahantsika ny fanjakany sy ny fahamarinana rehefa ny fanjakany sy ny fahamarinana ny katsahantsika de anampy atsika ny sisa rehetra jerevy tsara le zavatra nataon'lay vehivavy manano teny
rehefa nanao an'lay zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy izy hoe zao ataovy ndana mindram-bolany dia feno diloilo ireo. Rehefa vita zay zavatra zay voavanitrosa. Rehefa vita zay zavatra zay lasa nanambola ivelomany zareo. Zany hoe raha ohatra ka tsy nanaraka an'izay zavatra zay izy dia tsy nanatsafidy izy fa tsy maintsy tratra an'izay fanandevozana zay foana ny zanam-bola. Itsika ihany koa tsy manatsafidy tsika. Tsisy an'izany hoe olona afaka tsika dia tena alefasy tokoa ary zany olona afaka izany, fa tena misy manandevo foana tsika raha vao tsy mametraka hoe hoaizany lalakalehantsika. Any Petera voalohany any misy tenin'Andriamanitra miteny hoe fa olona afaka ianareo kanefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa aoka ho mpanompon'Andriamanitra. Ato izy miteny hoe olona afaka ianareo, nefa ato izy indray miteny hoe aoka ho mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe fanafahana tsika tato dia manatrosa isika. Rehefa manateraka ny trosantsika tsika dia miaina amin'ny fahafahana araka ny tokony ho izy. Rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia ohatrany hoe anarany fotsiny hoe olona afaka hono tsika, kanefa tsika ity tena ohatrany senty be mihitsy ny voan-tanina. Ahoana ina voafara lahy fa hoy zany senty be zany hahita dinio tsara aloha ilay fiainam-panahy. Ho antsika izay miray amin'ny Kristy tokony havokatra tsika hoy izy izay fampiresantsika teo. Ho amin'ny famoazantsika ny antony iraisantsika amin'ny Kristy ary ny antony ampirisihanatsika hifandray amin'Andriamanitra foana dia mba hahatonga tsika havokatra araka ny ilan'Andriamanitra tsika, fa tsy havokatra araka izay eritreretintsika fotsiny hoe natao hoe mahavokatra dia re za efa namaky baiboly sy mahavokatra zany. Za efa nandefa fampaherezana kely tao amin'ny Facebook nandefa verset kely ahako za zany efa mahavokatra. Fa indraindray ny fahavokarana tadiavin'Andriamanitra amintsika tena zaho izy mifidy anareo dia za ihany koa no manendry anareo mba handesy amo mba haretany vokatrareo, ary zany ozy izy no antony ilazako aminareo fa tokony hifankatia anareo. Zao na toko 5:10 fa 9 ka hatramin'ny 7:7 tokony hifankatia anareo. Zany anisan'ny fahavokarana tadiavin'Andriamanitra amintsika daholo, ary zany fifankatiavantsika zany ihany koa dia anisan'ny trosantsika ihany koa zany. Hoy izy ny tenin'ny Paul rehefa nifampiresaka hoe eka daholo zay ny fitondram-panjakana, eka daholo ny zavatra rehetrarehetra sain'zareo ataon'zareo, aza vela misy tsy voaloha, fa hoy izy zao ihany no azo andeferana afa-tsy ny fifankatiavanareo. Kanefa zany zavatra zany tsy hoe andeferana tsy atao fa tsy ho voalohantsika mihitsy zany mandra-pialantsika eto, ka raha mbola misy azo atao mila mandoa an'izany foantsika, mila mihevitra an'izany foantsika. Hoy izy ny teniny tao amin'ilay zavatra niraisintsika teo hoe manangona vilany tsisy zavatra any amin'ny namanao. Misy namantsika be dehibe manodidina antsika, misy vilany tsisy zavatra any aminy any, misy zavatra banga any anatiny any. Ny antom-pisitsika dia ameno ny zavatra banga any amin'ireo namantsika misy vilany tsisy zavatra ireo. Ny anjarantsika, ny antom-pisitsika, ny antony fidianan'Andriamanitra tsika dia tsy velona ho an'ny tenantsika sika hoy izy ny tenin'Andriamanitra, fa velona ho an'ny izay efa maty sy nitsangana hamonjy antsika. Dia ny sitrapon'ilay efa maty sy nitsangana hamonjy antsika dia ahatonga antsika ho velona ho an'ny namantsika sy ny rahalasana bavy izay ankohonan'Andriamanitra, izay fiangonan'Andriamanitra, izay mpiara-mandova amin'Andriamanitra. Dia isika nataon'Andriamanitra hifankatia. Zany mifankatia zany tsy hoe vitany hoe tika ianao rahalahy, za mivavaka ho anao, tsy zany foana, fa tena porofona amin'ny asa zany. Tsy aoka tsy tia amin'ny teny fotsiny ozy izy fa amin'ny asa ihany koa. Mila mifamenontsika, mila mifanohantsika, mila mifampitantantsika. Nataon'Andriamanitra tsy ho lavoraritsika fa samy manana ny defaut-tsika daholo. Dia izay ny antony hifampilantsika. Amin'ny vanim-potoantsika mifameno amin'ny namantsika, mifameno amin'ny banga amin'ny namantsika.
dia misy sitrapon'Andriamanitra tanterakitsika, dia miaina amin'ny fahafahana araka ny tokony ho izy tsika, dia miaina amin'ny fifaliantsika, miaina amin'ilay fitsaharantsika, dia enitsika ilay izy hoe tena miaina amin'ny fahafahantsika ao anatin'izay, satria vitantsika ny iraka izay nan'Andriamanitra tsika. Ilay zana-biriky mifatotra zao inoko fa tsy nalahelo mihitsy izy mitengenan' Jesosy, fa mety faly ary izy ary mahafinaritra be, so ihany fa tsy mifatotra tary izy, zany nalahelo be hoe eto zany ny tranoko mifatotra eto, fa rehefa nivana teto ahako dia noentina tamin'ny ilana marina dia nahita zava-baovao ilay biriky. Avy eo ilay biriky ny ala avy teo nivanaka daholo ny namany rehetrarehetra hoe tena hafa samy biriky zany ianao, zany ve ny zavatra hitanao tany, zay rehefa miala eto ampizogaina dia hoentina mitondra zavatra be, dia hoentina anaty alaala be zay dia zao mahazo anay, dia zao mahazo anao, fa ny anao zany tena nisy lamba teo aloha dia nanitsaka lambonareo, dia nisy nametraka sapandrofia ay mahafinaritra be, dia na dia miala afaka tamin'ny fatorana le biriky, dia mbola niaina tamin'ny fifaliana izy noentina tamin'ny ilana azy. Dia takizay ihany koa tsika, tsy hoe afaka fotsiny tsika dia zay fa misy zavatra mahafinaritra be ilan'ny tompontsika. Tokony hatsapa fifaliana zany tsika rehefa olona afaka, tokony hatsapa fiadanana tsika rehefa olona afaka. Matoa tsika maina ao anatin'ilay krizy ohatrany tsy milamina ireny, so dia tsy any amin'ilay tokony andoavantsika trosany, andoavantsika n'ilay izy, so dia tsy any amin'ilay ilana atsika no hiazakazahantsika, fa any amin'tsizy dia lasa tsy tonga amin'izay ilana atsika sika dia miaina ao anaty krizy foana. Fa Andriamanitra tsy mamela atsika amin'izao raha tsy tanterakitsika ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mametraka atsika ilamindamina amin'izao Andriamanitra raha tsy tanterakitsika ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo tsara nge iza moa ilay trasan'izay zavatra izay, Jona tany ianao Jona makany Ninive, dia omeko afatra ianao, zao ny zavatra teneninao any, isafilatsaka dia ampiomany ny olona any hoe afaka 3 andro sy 3 alina dia isafilatsaka eto amin'ny tanàna Ninive fa andrao izy bebaka dia ndana no teneno ry zareo. Fanjarainy tsy nanatanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra, nanatanteraka ihany njarainy fa nakaizany nalehany tany Tarsisy, zany hoe ny rahany izy dia nandeha, fa ny lalana nalehany tsy any amin'izy. Dia manatrosa izy sa tsy manatrosa? Manatrosa izy. Dia rehefa manatrosa moa dia afaka nilamina sy hiadana sa tsy afaka? Tsy afaka nilamina sy hiadana, fa nahitany tsy fahita rehetrarehetra tany izy, nahitany zany hoe fikorontanana ny anaty sambo, samiantsy ny andremaniny daholo, nariana daholo ny entana rehetrarehetra. Avy eo lasa nanao témoignage tsy fidiny hoe Andriamanitra mahery be, tsy azo vazivaziana, tena ohatr'izao, fa zao ny torohevitra aminareo atsopazo anaty ranomasina raha te ilaminareo. Matahotra zany Andriamanitra reo zany koa nge zay ka tena zay mihitsy, fa izy mahatonga an'izao zava-doza amintsika zao. Natsipy ny olona tokoa njarainy, izy no foateto. Rehefa natsipy tany njarainy nahitany tsy fahita tao koa izy. Aiza ry ahy zany efa maty ary ave zany, nefa tsongony tena ohatrany marary any, ohatrany tsy maty, nefa ary toa tsy any amin'ny afo be, toa ohatrany mafanafana mahafinaritra fa afy zany aiza ihany ary ahy zany. Andriamanitra teo amin'izay vao mibebaka, teo amin'izay vao nifono, teo amin'izay vao hoe tsy hanao tsony raha vao afaka eto tonga dia ataoko ilay iraka nampanaovinao. Matsika raha lasaina baby aza miandry an'izany, misy krizy kely nalovantsika raha vao tsy fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa aza mikiry biby hoe ka tsy te alalan'izany manatrosa tsy haiko zany ka, fa mitatra foana io, tsy te ampitahotra marina, fandao aniritsika hoe amin'ny sitraponao, zay lalanao no tiako aleha, zay nanorahanao no tiako andehanana, fa tiako hiaina amin'ny fahafahana dia hiaina amin'ny fifaliana dia andeha amin'izay nanorahanao
fa rehefa amin'izay ny andehanantsika dia enitsika foana hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika. Rehefa tsy amin'izay ny lalantsika dia eo foantsika misahirana lava eo foana. Fa tsy efa mandeha mivavaka ve? Efa vonjeko daholo ange talata, zoma, sabotsy, efa dikanina, inona tsy efa ataoko e? Fa izy te hieritreritra mihitsy hoe mahanatrosa ange ianao e. Zany aloha mbola tsy haiko ka. Fa androany Tompo dia te hiresaka amintsika hoe izy no mifidy antsika. Dia rehefa mifidintsika dia nitendreny ihany koa mba handesy hamoa, mba hamokatra ny tanjon'Andriamanitra amintsika fa tsy hoe hitangorongorona fotsiny. Tsy izay mahita ny tsy fahita eo dia misaotra ny tompontsika izay ihany ny afatra izay afaka mifampizarana tamin'ity androany ity. Dia androantsika raha hivavaka dia ndao handinika ny fiainam-panahintsika. Rehefa mifandray amin'ny tompontsika dia hoe henontsika ny sitrapony, henontsika izay tiany hatongavana amintsika. Izay ny antom-pisian'ilay hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia hangatao izay tianareo. Raha hangataka ihany tsika, andao hangataka heno ny sitrapony. Raha hangataka ihany tsika, andao hangataka hoe aiza ny lalana sy ny hiraka izay tianao handehanako, mba hahatonga antsika tena hiaina ao anatin'izany fiadanana sy fitsaharana sy fifaliana ao amin'ny fanahy masina izany. Dia natao tsika ho an'ny ralahy sy ny anabavintsika, natao tsika ho an'ny hafa. Fa misy vilany vida be dia be, misy zavatra banga be dia be any. Mila ny fisiantsika, mila ny présenceantsika, mila n'ilay témoignagentsika, mila n'ilay fampaherezana avy amintsika. Izay ny antony fidianan'Andriamanitra antsika. Dia izany zavatra izany dia efa anisan'ny mahafaly. Tsy hoe afatrosa dia tsy manana problème fa dia milamina izany eo ihany, fa hoe izany hoe manatanteraka ny hiraka izay nampanaovin'Andriamanitra izany. Mahafinaritra antsika izany satria ahoana no mahatonga an'izany mahafinaritra antsika? Tsika tsy mitovy amin'olona rehetrarehetra intsony, fa rehefa mandeha araka ny fanahy tsika dia lasa velona araka ny fanahy. Lasa nge vakiako kely ilay teny vakiantsika voalohany teo hoe Romanina 9:9. Hoy izy hoe amin'izany ry rahalahy hoy izy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Ny fanahy no hamonoana ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Azonareo ve dikan'izany? Izany hoe rehefa mandeha araka ny fanahy tsika dia ho velona araka ny fanahy. Misy zavatry ny nofo be dia be any anatintsika any izay ilay hoe asan'ny tena, ilay zavatra mbola tsy levina be dia be, misy zavatra mbola mila hitsana be dia be, misy zavatra mbola tsy tanteraka be dia be any anatintsika any. Tsy natao hoe hiadivana ireny hoe ty ohatra hoe inona ireny raisintsika, ty laingo ty tsy maintsy afaka ty, tsy handainga atsony izay ny farany. Dia mifantoka be amin'ny laingo iny foana hoe tsy handainga. Efa nanena moa navita nandainga kely zay vao hoe way mo hoe tsy handainga ndrekako ahoana ireny ataoko hoe raha vao hiezahana amin'ny nofo ilay izy dia tsy mety tanteraka. Izay ilay mahatonga an'ilay tena hoe raha vao araka ny nofo ny anaovana an'ilay izy dia tsy maintsy maty foana. Fa raha ny fanahy no hamonoana ny asan'ny tena, fandehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra no handehanantsika dia levina ho azy any ampandehanana ireny ny asan'ny tena. Rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no hitodiantsika dia misy asan'ny tena be dia be tsy tsaroantsika. Misy zavatra tsy mety be dia be adinodintsika ho azy eny. Tsy tadidintsika akory hoe tamin'ny oviana moa any nandainga farany, satria misy zavatra anoloantsika n'ilay izy. Mandeha araka ny fanahintsika, tariha ny fanahin'Andriamanitra tsika, dia mandeha amin'izay nanoran'Andriamanitra tsika dia miavao foana ny fiainantsika, dia maheno fifaliana sy fiadanana foana tsika ao anatin'ilay izy. Dao ary tsika hitsangana dia hivavaka dia hevitra n'izany fiantsoana tsika izany, hevitra izany trosan'ny famoazana
zay eo an'lohantsika zany atonga antsika tsy hipetrapetraka fa hihevitra mandrakariva andehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana sy andehanantsika amin'izay nanirahan'Andriamanitra antsika andehanantsika mba ho velona ho an'ny hafa ho velona ho an'ny fisian'ireo olo-masina ireo. Hoy izany tenin'ny Paoly zay hoe fanompona ny olona masina. Natao hifanompontsika, natao hifampitantantsika. Andao hanolotra ny tenantsika, hanolotra ny fahafahantsika ho mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy hanolotra ny fahafahantsika araka ny sitrapontsika. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.